Mbola ankafaliana trano iarabananao tokantrano araka ny televiziona malagasy ato anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro amin'ny takarivan'ny voalohan'ny volana febroary 2024 ity araka ny fanampanantenananao dia ho atotranao manomboka an'iony mety toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro misesy hojerentsika avetrany ny andrafitra ny mety toetry ny andro raha andrafitra mety toetry ny andro an'izay 3 andro misesy zay dia ny tsiodrivotra avy aty atsimo antsinanana na ny hoe ny aly izay ny tena azovana ho amin'izay 3 andro zay zany hoe amin'ny ilana atsinanana sy amin'iny avaratra atsinanana nosy iny ny tena hitoetra ny orana raha toka ho maina tanteraka kosa any amin'ny faritra sisa hojerentsika amin'ny atsipiriany ary ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina ahitana orana malefaka ny faritra sava ny faritra nalanjirofo amin'iny alaotra iny ny faritra atsinanana amin'iny morotsiraky ny faritra vadivavy fitovinany sy atsimo atsinanana iny raha toka somary andrahona kosa ny ilany atsinanany faritra afovoantany sy ny morotsiraky ny faritra melaky sy menabe iny maina tanteraka moa zany any amin'ny faritra sisa ny tolakandro ho an'izay rapitso zay dia ahitana orana tandrivon-drahona zay mety arankotroka aloha ny morotsiraky ny faritra diana sy ny faritra sofia ahitana ora malefaka hatrany ny faritra sava analanjirofo ny faritra atsinanana ary anilana atsinanany faritra aloatra mangoro iny mbola mitoetra trany ny andiandrahona ny rahona ho an'ny ilana atsinanany faritra voatany sy amin'ny vadivavy fitovinany iny ahitana ora tandrivon-drahona kosa ny faritra boeny sy betsiboka indrindra mofa ny alina mbola ho maina trany amin'ny tapany atsimo ny nosy mantolo iny kasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa dia somary nidina kely manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 ny ambany indrindra ty amin'ny faritra afovoantany raha toka 5 ka hatramin'ny 7 kosa ny maripana ambony indrindra 9 moa ny maripana ambony indrindra vo vinavina any amin'iny toliara iny no nahitana zany ary ny ambany indrindra kosa dia mihoatra ny 20 raha amin'iny morotsiraky ny Madagasikara rehetrarehetra iny raha ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy kosa dia mbola ahitana ny rotsakorana aloha indrindra mofa ny tolakandro amin'iny ny faritra atsinanana analanjirofo torak' zany ihany koa ny faritra sava diana iny ary manodidina ny morotsiraky ny faritra sofia iny homaina zany any amin'ny faritra sisa raha ny maripana ho an'izay alatsinainy izay dia somary hidina kely koa indrindra fa ny aty amin'ny afovoantany 9 ka hatramin'ny 9 ny aty amin'iny faritra afovoantany iny ary 20 ka hatramin'ny 20 ny ambany indrindra morotsiraka atsinanana mbola 5 ny ambony indrindra ia tany amin'iny toliara iny no nahitana izay maripana ambony indrindra izay mikasika ny toetry ny andro ho an'ny talata dia mbola ahitana orana trany satria dia somary miamafy ny tsiodrivotra avy aty atsimo atsinanana amin'iny faritra vadivavy fitovinany atsimo atsinanana ny faritra atsinanana ny amin'iny analanjirofo ary amin'ny faritra sava sy diana iny torak'izany ihany koa ny morotsiraky ny faritra sofia dia mbola ahitana orana tandrivon-drahona mbola ho maina tanteraka izany ny faritra akoatran'izay kasika ny maripana ho amin'izay dia mbola midina trany manodidina ny 15 ka hatramin'ny 20 ny aty amin'ny faritra afovoantany 20 ka hatramin'ny 20 ny ambany indrindra aty amin'ny morotsiraka atsinanana raha toka 20 ka hatramin'ny 30 ny maripana ambony indrindra ho an'ny morotsiraka andrefana moa no ahitana ny maripana ambony indrindra 30 degré celsius raha toka mihoatra ny 20 ny ambany indrindra ho an'izay morotsiraka andrefan'ny nosy izay no azo natotranao tamin'ity anio ity makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manasanao amin'ny manaraka indray veloma tompoko